professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Lasso. XXL. Manolotra anao ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny fampalalam-baovao. VTI Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pejy vaovao ho an'i Madagasikara ny falaniny Andry Rajoelina filoham-pirenena araka ny voka-pifidianana ofisialy. Ilaina ankehitriny ny fiaramiasa amin'ny vahoaka malagasy hatongavana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Tokony ravina hatreo ny disadisa sy ny lonilony eo amin'ireo mpisehatra politika eto Madagasikara atao aorian'ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy navoakan'ny HCC. Ny fampandrosoana amin'ny firenena no tokony mahasoana raha ny faneho-kevitry ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga. Tsy tonga namaly ny fiantsoana azy ny kandida Fanirisoa Ernef tamin'ity androany ity. Tonga teny an-toerana ary nanaovana fanadihadiana ny ministra ny serasera teo aloha ary Laurent Rahajasson, Mbola Rajona ary Fidèle Razarapierre. Mianao anatin'ny vanim-potoanany fahavaratra isika izao. Maro ny loza mety ateraky ny rotsakorana, anisan'izany ny fiotsahan-tany eny amin'ny faritra avo indrindra, ny fiakaran-drano kosa eny amin'ny faritra iva, mila mailo ny tsirairay manoloana izany. Ary farany manoloana ny olany fifindra-monina antsokosoko ao Etazonia, mitaky ny ametrahana ny barrage en acier, manelanelana ny sisintany mampisaraka ny Meksika sy Etazonia, ny filoham-pirenena Donald Trump nandritry ny fanambarana pahibe maso ho an'ny vahoaka Amerikanina omaly. Ny andindindreo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vafotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasana ary anaraka izany hatramin'ny falinanam-boatsika ny vaovao dia pejy vaovao ho an'ny Madagasikara ny falan'ny Andry Rajoelina filoham-pirenena araka ny voka-pifidianana ofisialy. Ilaina ankehitriny fiara-miasa amin'ny vahoaka malagasy ahatongavana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara miandarandriana. Tsy tokony rorosaina manoloana ny fanatanterahany filoham-pirenena Andry Rajoelina ny vina mpampandrosoana UM ny malagasy ankehitriny, hoy ny Pierre Dia amin'ny androany. Mazava ny lalana makany amin'ny fampandrosoana ary ilaina fiara-mientana sy fiara-miasa amin'ny malagasy rehetra izany. Mbola mamerina hatrany ny fiarabana ny vahoaka malagasy satria zava-dehibe loatra ny nazahoana ny voka-pifidianana ofisialy navoakan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Tonga ny fotoana anatanterahana ireo vina sy ireo programan'asa izay natolo no atsika. Noho izany dia hiara-iasa isika fa tsy izy irery no atotosa sy anatanteraka izany, fa isika rehetra malagasy tsirairay avy no hiaraka ifarimbona ka anatanteraka ireo programan'asa ireo mba ho tena fampandrosoana aingana tokoa araky ny andrasantsika, araky ny fampanantenana izay nitadiavintsika, araky ireo vina ny président Andry Nirina Rajoelina, izany no mendrika ho ity firenena malalatsika ity. Raha ny zava-misy amin'ny ankabeny, saika naneho ny fahafa-po ary nanamafy ny fangarany fifidianana avokoa ny ankamaroan'ireo vondrona sy ireo masoivo samihafa tahaka ny masoivon'ny Etazonia. Tsy ny fanalavitra tamin'ny voka-pifidianana vonjy-maika navoakan'ny Seni tsy ahivona ny didim-pitsarana navoakan'ny HCC omaly ity. 5 taona taty aorianany nialany filoha Andry Rajoelina teo amin'ny mafilohan'ny teteza mitazy izao izy lanim-bahoaka ka voafito filoham-pirenena malagasy izao. Fampandrosoana amin'ny lafiny maro araka izany no andrasan'ny vahoaka. Ny 7 ny volana janoary ho avy izao kosa no voalaza natanterahany ny fianianana.
vonina ny ametraka endrika sy fomba fijery vaovao mahakasika ny fanaovana politika eto Madagasikara ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fandraisam-pitenena voalohany izay nataony omaly fanampanazavana. Endrika vaovao no asehontsika manomboka izao eo amasin'izao tontolo izao ary arak'ilay filamatra napetratsika ny hoe mba ho lohany, mba ho sangana ary mba ho modely aty Afrika i Madagasikara. Ho filohan'ny malagasy iray manontolo aho, na ireo mifidy aho, na ireo nifidy ny mpifaninana tamiko, satria ny fampandrosoana hoentiko dia fampandrosoana ho an'ny malagasy tsy ankanavaka, izay hoentina isa-paritra, mipaka any amin'ny district, ary miantefa any amin'ny Siniatraika makany amin'ny Isapokotany. Misaotra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ao sy ireo mpikambana rehetra ao aminy, izay nanao ny asany tao anatin'ny hoe matianina sy manara-penitra, satria araka ny lazainy teo dia natao ny fijerevana ny andro-tantaratasy tsirairay avy, ny PV tsirairay avy manerana ny Madagasikara. Misaotra nareo rehetra natoky aho, natoky ny vina natolotro, mbola matoky sy manatena ny hoavy mamirapiratra ho an'ny Madagasikara. Tokony ravina atreo ny disadisa sy ny lônilôny eo amin'ireo mpisehatra politika eto Madagasikara taoriana ny famohan'ny voka-pifidianana ofisialy izay nataony HCC. Ny fampandrosoana ny firenena ny tokony himasoana raha ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny antoko malagasy miara-miaingy fanadiny Yves Richard. Fandresena mihezinezina ho an'ny filoham-pirenena vaovao Andry Rajoelina sy ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Ny daty ny 9 ny volana janoary namoahany fitsarana afo momba ny lalam-pandrenana ny voka-pifidianana ofisialy. Tokony hiravina hatreo ny disadisa sy ny lolony eo amin'ireo mpisehatra politika eto Madagasikara hoy ny filohany antoko malagasy miara-miaingy, ny famany ireo olana fototra mianjady amin'ny vahoaka malagasy sy ny fampandrosoana takin'ny firenena ny tokony himasoana raha ny fanazavana. Marary soa ny filoham-pirenena aleo alasana amin'ny adidy sy andraikitra iantsoroany eto amin'ny firenena ihany koa ny antoko malagasy miara-miaingy. Ho an'ny antoko malagasy miara-miainga dia fandraisana lehibe ho an'ny kandida voalohany indrindra ho an'ny vahoaka malagasy satria navita fifidianana tao anatin'ny filaminana isika ary indrindra nanatrika teo ny kandida ny faninana taminy midika izany fa tapitra teo ny disadisa na ny aya tiasika ny fifidianana iny fa hitodika manokana any amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'izay tsika izao ka dia mirary soa ny vahoaka malagasy ary mirary soa ny filoha vaovao koa tanteraka tsakasadava ny adidy amanandraikitra izay napetraka ny vahoaka malagasy ao. Tsy ny teo anivo ny antoko malagasy miara-miaingy reriany, tonga nanotrana ny fifampiarabana sy ny fionana voalohany tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teny amin'ny fobe-toerany antoko TGV Ivandro omaly, ireo filohan'ny antoko politika maro mpikambana eo anivony Armada, ireto faran'izay tsy nikely soroka tamin'ny fampantaniana ny filoham-pirenena vaovao. Namoaka fanambarana io arivo io ny kandida Marc Ravalomanana ny araba ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina. Ambarany tamin'izany ihany koa fa tokony hatsaritra ny fanaratsiana samihafa na tsy nilaza mivantana aza ny tenany azo heverina fa manaiky ny voka-pifidianana ofisialy izay navoakan'ny HCC izy. Fanampanazavana. Ny voaka omaly ny didina voakan'ny HCC izay manambara fandriamatoa Andry Rajoelina no lany filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Miarahaba azy ny tenako ary mirary soa sy fahombiazana mandrakariva amin'ny adidy sy andraikitra izay endrika hitany. Fanana mafy ny fahavonona ny hatrany anampin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ireo mpikambana eo anivon'ny Armada ahafahana manala ny Madagasikara ao anatin'ny kizo amin'izao fotoana izao. Hiona saina. Taorin'ny famohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa omaly teny Amboda ka nahalany ny filoha Andry Rajoelina. Naneho ny heviny ireo filohan'ny antoko mivondrona ao anatin'ny Armada izay nanolotra ny Andry Rajoelina ho kandida tokana tamin'ny fifidianana farany teo. Fotoana ny asa sy ny fifanomezan-tanana izao ahafahana manatanteraka ireo vina hoy ny filohan'ny antoko maitso. Ho an'i Jean-Louis Robinson, filohan'ny antoko avana, naneho ny fahendrena ny vahoaka malagasy nandritra ireny sotra-pifidianana ireny ka natongavana amin'izao toerana izao.
tena enikajy enimboninazy sika malagasy nampiseho amin'ny eo mason'izao tontolo zao ny fahendrentsika ny fahaizantsika milamina raha tena ilaina ohatra ny vatokely moderina zany la izy tsy mikorotana koa ny famakatoerana isorana koa ny président Ravalomanana nanaiky ary niarahaba ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fahendrena daholo zany ary fahendrena malagasy ary tena aravaina manokana ny filohantsika filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao tanora endry ary manana vina dia ny président de la république Andry Rajoelina. Nahazo filoham-pirenena vaovao tsika dia filoham-pirenena malagasy rehetra na nifidy azy na tsy mifidy azy ary filoham-pirenena anambatra araka ny teniny fa hitondra ny firenentsika any amin'ny avo indrindra. Tsika vahoaka malagasy zany zao dia mila miasa amin'izay ary mila manampy ny président vaovao na ireo mifidy na tsy ireo mifidy ary hery lehibe ho an'ny président ny famezan-tanana izay omentsika ary hitantsika koa fa raha mijery ny demokrasiatsika dia tena nizotra ara-dalàna ary nahazo fakatoavan'ny communauté internationale ny firenena malagasy. Vonona ifanometanana hatrany amin'ny filoha vaovao Andry Rajoelina ny Armada izay ahitana ny antoko malagasy miara-miainga, ny antoko avana, ny antoko maitso, ny araka isika raha ny fanazavana hatrany afana manatanteraka ireo vina sy velirano entina ampandrosoana ny tanindrazana iombonana hoy ny filohan'ny antoko iarakisika Kame Vital. Ary vonona tokoa zay iasa aminy anampy azy fantatra fa tsy mora ny manao zavatra ka mba miangavy atsika malagasy rehetra mba tony anohana sy ampitambatra ny hery ahafahantsika manatanteraka io fikasana zay niasan'ny président Rajoelina mandritra ny taona maromaro talohany zao nilatsahany zao. Raha mijery ny tany alohany oko fantatritsika fa hiditra fa 5-10 taona nahazotsika falefatena nefa miemotra tranytsika hatramin'izay matoky dia matoky fa amin'izao fahatongavan'ny présidentsika vaovao zao dia manantena sy matoky ary matokisa fa zay eo amin'ny arakisika dia matoky fa ho tanteraka ary ho totosa io programan'asa zay ny efa nivelabelarana ombeny mandritra ny fampelezan-kevitra. Ny fifanomezan-tanany rehetra ahafahana manatratra ny tanjona iombonana dia ny fampandrosoana ny Madagasikara no tokony imasoany rehetra manomboka izao raha ny fanazavana hatrany. Ampy izay ny adala politika, mila filaminana sy fitoniana ny vahoaka malagasy. Ny fanekena ny voaka-pifidianana ny fampandrosoana ny firenena no andrasan'ny vahoaka malagasy ankehitriny taorina ny didy na voaka ny HCC omaly iny. Ho an'ny anivon'ny seny kosa indray dia ny fanatsarana hatrany fikarakarana fifidianana manaraka ny tokony atao lahara-pahamena. Miantarandriana. Samy manana ny heviny olom-pirenena manoloana ny didim-pitsarana na voaka ny fitsarana avy momba ny lampandrena na omaly. Teboka maro no andrasan'ny vahoaka amin'ny filoham-pirenena vaovao Andry Rajoelina. Miandro zava-misy tsika zany rehefa zay aloha zany dia iny aloha zany filoham-pirenenantsika fa miandro ny zavatra ny tany tenenina fotsiny fa mahita anao andreto dia miandro avetsika zany miandro programa an'asa dia zay mampilamina fotsiny zay mampilamina ny fiainam-bahoaka zany no tena dia ampiarina fotsiny dia ny fahamarinana sy ny lalàna foana no ampiarina azonao dia mba tanterahana farafaratiny 50% nampanantenany farafaratiny efa mahavita an'iny fotsiny dia efa zava-dehibe ihany. Za zany le fampanantenana mba tiako hoe ho tanteraka ave le ino izy le velirano. Efa io no misy eo dia manaiky satria io no misy sosialy fiainana ankapobeny andavanandro satria tena marary le malagasy tena marary mahantra loatra dia miandrandra'izany. Voaka ny marina manantena antsika izy fampandrosoana amin'izay ary fiovana tsara ho an'ny Madagasikara. Nanambara kosa ny teo anivon'ny seny manoloana ireo tsikera samihafa taorian'ny fivoahan'ny vokatra ofisialy iny fa hisy hatrany fanatsarana ny fikirakirana ny fifidianana manaraka. Ny fahitana azy fotsiny zany hoe matoa misy le fanakianana samihafa teo amin'ny fomba fikarakarana ny fifidianana na ny fikirakirana ny voka-pifidianana dia misy ezaka zany ho tokony atao eo amin'le fampahafantarana ny fitsipy dalao mihitsy
ny didy amandalana samihafa zany a momba ny fifidianana sy ny fikirakirana io le voka-pifidianana io a eo ihany koa zany ny mahakasika lay fombafomba samihafa eo amin'ny fiarovana ny zony ny candidat eo amin'ilay fifidianana. Ny faefatra amby roapolo ny volana janoary ho avy izao no amoaka ny tatitra momba ny nikirakirana ny fifidianana filoham-pirenena teo iny ny eo anivony voamera maleo tena misahana ny fifidianana. Horesahana anatin'io ny fikirakirana ny raharam-pifidianana araka ny lalàna sy ny ara-bola. Amin'ny fotoana io ihany koa no amohan'ireto farany tolo-kevitra fanatsarana ny mikasika ny fifidianana. Samy namoaka fanambarana avokoa ireo ankolafo-kely maro eto amin'ny toerana taorian'ny famohan'ny HCC ny vokatra ofisialy filoham-pirenena omaly iny. Fankatrana ny tompona andraikitra rehetra firaritso ho an'ny filoha vaovao sy ny vahoaka malagasy rehetra no voatoatin'ny fanambarana. Mampiona rakotoarasa. Dingana lehibe ho an'i Madagasikara eo imaso ny firenena maneran-tany ny fahazahoana filoham-pirenena lany tamin'ny fomba ara-demokratika. Manao toy vakana ny fanambarana firarintsoa avy amin'ireo ankolafo-kely maro misy eto an-toerana taoria ny famoahany HCC ny vokatra ofisialy omaly iny. Isan'izany ny fanambarana nataony filohan'ny komision'ny firaisambe afrikanina izay nisaotra manokana ny HCC tamin'ny ezaka nataon'izy ireo tamin'ny fampangaraharaana ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy. Teo ihany koa ny fanehoana ny fankasitrahana ho an'ireo ratsa-mangaika rehetra ny ara-ny salahy sy nandray andraikitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena iny. Nampiseho famatorana teo anatrehan'ny Afrika sy izao tontolo izao tokoa ho iatrany ny fanambarana ny zava-nisy. Tsy adino tao anatin'izany ny fiarabana sy firarintsoa ho an'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Namoaka fanambarana tahaka izany ihany koa ny mpiandraikitra ranomasoivon'ny Etazonia. Nisongadina tao anatin'izany ny fanohanana tanteraka ny vokatra navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrorenana ary manainga ny rehetra hanaja izany didy izany ho tombotsoa ny firenena malagasy. Mampanantena ny hifanometanana ihany koa izy ireo amin'ny fanohanana ny demokrasia eto an-toerana. Fa namoaka fampitam-baovao fiarabana ny filoham-pirenena vaovao Andry Rajoelina ihany koa ny filoham-pisolo-toerana Rivo Rakotovao no amarininy tamin'izany fa nangarahara tanteraka iny fifidianana filoham-pirenena iny. Nitondra ny teny firarintsoa ho an'Andriamatoa Andry Rajoelina hahavita ny adidy aman'andraikitra andrasan'ny vahoaka amin'ny tenany. Ankoatr'izay ireo fiarabana maro samihafa avy amin'ireo antoko sy fikambanana mijoro eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy izay manantena sy mangetaeta fatratra izany fampandrosoana hoentin'ny vina IEM izany. Taorian'ny voka-pifidianana ofisialy izay navoakan'ny HCC omaly iny dia hanome fanampanazavana ireo tsara ho fantatra aorianan'izay vokatra izay nitonin-datsoratry Cool TV FM tsy izany fa Rarsona Andro menanao ro fitenenana amin'ireo tsara ho fantatra amin'izay. Totosa omaly iny tokoa ny fanambarana ny vokatra ofisialy ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana fiodinana faharoa navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny lalaina Davida. Fitsarana izay antokana manana fahefana hitsaran'izany fifidianana filoham-pirenena izany eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara. Didy tsy azo ivalozana ihany koa ny didy avoaka ny fitsarana ava momba ny lalam-panorenana. Tsara raha iverenantsika kely ny vokatra tamin'ny fiodinana voalohany izay navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ihany. Rajoelina Andry dia nahazo itsambato 3 sy 4 sy 5 alina sy 7 sy 2 tapitrisa izany hoe 7,30,3 isanjato. Ny candidat Marc Ravalomanana kosa dia nahazo vato 7,30 sy 700 sy 9 alina sy 7 hetsy sy 2 tapitrisa na 5,30,5,30 isanjato. Ny tombony nefa io anandrenan'io Analana Davida teo amin'ny isam-bato azon'ny candidat Rotota nandritra iny fifidianana fiodinana faharoa iny araky ny vokatra navoaka ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ihany. Satria ny candidat Andry Rajoelina izay hitantsika io dia nahazo ny isam-bato 5,30 sy 7 sy 7 alina sy 5 hetsy sy 2 tapitrisa na 5,50,4 isanjato. Ny candidat Marc Ravalomanana kosa dia nahazo 2,50 sy 1
sy enalina sy roa tapitrisa na 420 faingo 430 isanjato izany hoe ny tombo teo amin'ny 10 hetsy mahery teo a ny elanelany teo amin'ny vato azy ny candidat rotota teo amin'izay fodinana faharoa izay tsara fantatra ihany koa fa ny voalaza ny andino ny 420 lalam-pandrenana any lalaina Davida dia manambara fa ny filoham-pirenena teo aloha no manao famindram-pahefana amin'ny filoham-pirenena vaovao zay voalany ary filoham-pirenena vaovao voalany io a dia manao fianianana eo anatrehan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny gouvernement ny teny meram-pirenena ny teny meran-doolona ny fitsarana tampony ary ny vahoaka malagasy zay no anaovan'izy io a fianianana izany manomboka eo amin'ny anaovan'ny filoham-pirenena vaovao fianianana no azo ambara fa hoe filoham-pirenena feno ny filoham-pirenena vaovao raha ny tokony izy zany a dia mialohany amin'ny sabotsy fa 9 janoary ho avy izao a no anatanteraka io fianianana io a raha Rajoelina Andry. Ahoana koa zary mahakasika ny hoe fanindrenan'ny premier ministre lehibe ny gouvernement sy ny fananganan'ny gouvernement momba an'izay hoe fananganana ny gouvernement izay dia raha ny tokony izy a dia tapitra amin'ny alarobia fa 9 febroary avy izao a ny feptom-piasandro sy olombavambahoaka noho izany alalàina Davida dia tokony efa ho fantatra zany sy voatendry mialohan'ny talata 5 volana febroary avy izao a ny prime ministre vaovao araky ny andininy fa 450 ny lalam-pandrenana zay hitantsika moa hoe ny président ny république no manendry ny prime ministre araka ny tolo-kevitra antoko na vondrona politika maro anisa ao anivon'ny anteny meram-pirenena tsy azo hojerena fotsiny ihany koa nefa ilay lalàna zay navoakan'ny ACC ilay laharana D18 tamin'ny 5 ny volana May taona 2024 iny zay nafahantsika nanatanteraka ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana iny izay milaza fa tsy maintsy arahana amin'izay fanendrena prime ministre zay a ny fanapahana laharana fa 240 navoakan'ny CES tamin'ny fa 9 febroary taona 2024 le CES moa dia le hoe cour électoral spécial zay natsangana tamin'izany fotoana zany raha atao tsotra zany zay fanazavan'izay dia hoe araky ny nambara teo ny antoko politika na vondrona politika manana solombavambahoaka maro an'isy araky fanapahana navoakan'ny CES tamin'ny 9 febroary taona 2024 io a no manolotra ny anaran'ny prime ministre any amin'ny filoham-pirenena ka ity farany a no manendry azy toy izay aloha zany a no hoe voalazan'ny lalàna tokony ho fantatra hatreto amin'ny lalaina Davida raha tsy misy angano hoe fanapahana na didy manokana avoakan'ny ACC ho fandaminana ny fametrahana ny raha-mpanjakana vaovao eto Madagasikara taoriany na alàna ho filoham-pirenena any Rajoelina Andry Indy. Ankasitrahany ianao Rarsona Andry na miandreny fanazavana sy ny tsara ho fantatra mahakasika an'izay hoe zavatra iseho orinan'izay vokatra ofisialy izay navoakan'ny ACC izay. Ankasitraka. Iarahantsika tamin'ity mifatapahana kely teo iny fa tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorian'izay natatsika ny fiambana tratry ny taona izay nataon'ny antoko malagasy sy miara-miainga izay nitarihany ny filohan'ny antoko moa dia Ajo Andrianarivelo eo ihany koa mahakasika ny tohan'ny raha IST izay nahazo olona 4 rehefa avy eo ary. Arety mandoza ny kitrotro mora mianaka sy mifindra aingana izy mifindra amin'ny alalan'ny lelo pidi-drora sy fifampikasoana ny fanaovam-bakisiny miaro amin'ny kitrotro ihany no ahafahana misoroka ny aretina ento eny amin'ny tombom-pahasalamana ny zanakao sivika hatramy 2 volana atao vakisiny miaro amin'ny kitrotro anamafy ny hery fiarovana efa nanany foany ny kitrotro atao vakisiny ny zaza maimaim-pony izany Piara-miasa, Gouvernemanta Malagasy, Ministéran'ny Fahasalamam-bahoaka, OMS, UNICEF,
USAID, Gavi. Taloha rehefa hiantso mila mampiditra kody. Raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona tao ny crédit. Sao za efa bip tsy misy an'izany tsony, tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary 10 segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina. Bip ampiasaina e, bip mora indrindra rehefa hiantso ny tambazotra izay tianao. Alefa saïda. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Pour toi, le téléphone, c'est plus d'SMS, plus d'internet ou les deux? Hello! C'est jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou jusqu'à 10 SMS pour 100 aria seulement. Hello! Et oui, pour seulement 100 aria. Hello! Jusqu'à 10 mégaoctets d'internet ou 10 SMS. Et en plus, tu peux souscrire jusqu'à 10 fois par jour. Hello! Pour seulement 100 aria. Et c'est pas fini! Telma double ton bonus la nuit. Tape le dièse 322 étoile 67 dièse. Telma, numéro 1 pour les jeunes. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Waouh! C'est vraiment la fête avec Blue Line! Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 AGH avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 AGH. Et c'est pas fini! Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 AGH. Alors, profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. XXL AC Win tanjakao zava-pisotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres étoiles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamati. VTI, prêt à vous servir. Waouh! C'est vraiment la fête avec Blue Line! Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 AGH avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 AGH. Et c'est pas fini! Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 AGH. Alors, profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika efa nitanterahana tamin'ity androany ity ny fifampiarabana tratran'ny taona vaovao 2024 ho an'ny antoko malagasy miaramiainga izay nitarihan'ny filoha nasionaly ny antoko andriamatoa Adso Andrianena Arivelo fanadinka eto Andriatsilavo.
taoriny ny fivorian'ny birao politika ny antoko malagasy sy miara-miainga, nisy ny fiaraha-mifaly sy ny fiaraha-misakafo ho fiarabana tratran'ny taona vaovao izay notanterahana teny Ambohimanambola. Nandritra ny fandraisam-pitenenany, nisy ny fanaovana jeritodika ny taona lasa ary ny vina sy ny fikasana ho an'ny taona manaraka izay nataony filoha nasionaly ny antoko. Raha fehezina, teboka roa lehibe no niadian'ny antoko malagasy miara-miainga, ny fidironana ao antoko-panohitra nanomboka ny taona 1920 ary ny fanatanterahana ny fifidianana mialohan'ny fotoana. Nisy ary tsara ny vokatra raha ny fanazavana, nateo azy ireo olana sy sakatsakana maro tsy maintsy ny lalovana. Naneo hatrany ny fahavonona ny ampandroso an'i Madagasikara, ho antoky ny ho avy sy ny fitsinjovana ireo tanànaka mampara ny antoko ary mbola vonona iroso amin'ny tsaratsara kokoa. Isan'izany ny nandraisana sy nanajan'ny antoko ny hevitra tapaka teo anivon'ny Armada dia ny anohanana kandidà tokana izay lany filoham-pirenena ho an'ny 5 taona manaraka. Niady mafy ny ampandany io kandidà io ny malagasy miara-miainga ary lany ny kandidà notoanana. Dingana vaovao no herison'ny antoko manomboka izao, hoy ny filoha nasionaly. Tanjona ny ampisandrahaka ny antoko amin'ny distrika 700 manerana ny nosy. Ny ho antoko modely ato amin'ny firenena, araky ny teny filamatra hoe, izay manoro lala mahitsy mamindra aina. Fanamby apetraka amin'izany ny ho lasa antoko matanjaka sy mafindrindra eto Madagasikara. Tsy ho tratra nefa ny tanjona raha ny fanazavana hatrany, raha tsy misy ny fanehoana fitondran-tena mendrika, araky ny teny filamatra sy ny fanehoana firaisan-kina ho an'ny tombotsoan'ny firenena. Mpanao politika modely no ilain'ny firenena, ilain'ny tanindrazana ary ilain'ny fiarahamonina malagasy. Raha tsy ivona, ankalaza ny faha-5 taonany amin'ity taona 2022 ity, ny antoko malagasy miara-miainga. Ny antoko malagasy miara-miainga izay naneho ny fahavononany hatrany andray andraikitra eto amin'ny firenena, hiady ho an'ny fampandrosoana maharitra sy ny fitsinjaram-pahefana. Isan'ny vaovao misongadany ihany koa dia tsy tonga namaly ny fiantsoana azy ny kandidà Fanirisoa Ernef tamin'ity androany ity. Tonga teny toerana nanaovana fanadihadiana any ministry ny serasera teo aloha ary Laurent Radjazan, mbola Rajona ary Fidèle Razarabiera. Iona saina. Tsy tonga teny amin'ny tobira tsy mandrava ny kandidà Fanirisoa Ernef tamin'ity androany ity, na dia nisy aza ny convocation nalefa ny DPG sy ny enquête mixte ifandrombona ny polisy ny gendarmerie-pirenena miantefa aminy. Ny ministry ny serasera teo aloha ary Laurent Radjazan, ny mpanolotsaina ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina Hery Mivady, mbola Rajona ary Fidèle Razarabiera no tonga teny an-toerana no hainoana sy nanaovan'ny DPG sy ny enquête mixte fanadihadiana nanomboka ny maraina teo ary ny toy io hariva io. Ireto olona efatra ireto izay notoriny ny fiadidin'ny primature no ny fanotohinana ny filaminam-bahoaka raha niresaka ny fanaova ny mpanao gazety teto amin'ny Kolo TV FM tamin'ny loharanom-baovao iray mari-potitra. Famatsiana vola entina anakorontanana fa ihany koa fandraisam-pitenenana tamin'ny Ainao Manjery izay niantso ny vahoaka hifandrafy sy hiady ary ankala androm-panjakana no isan'ny antony hampangana azy ireo. Raha ny fanadihadiana natao hatrany, mbola itoy ny fanadihadiana sy ny famotorana azy ireo. Ho an'ny kandidà Fanirisoa Ernef, andefasana convocation faharoa ny tenany, ka raha toa tsy mbola omaly ny antso, mety hiafara amin'ny fisamborana azy izany, miankina amin'ny fanapa-kevitra ny fampanoavana. Raha tsy ivona, ireto olona efatra ireto izay namoahany ministera ny ady tany sy ny fitsinjaram-pahefana IST na interdiction du sortie du territoire ny andro ny omaly. Andrasana ny toy ny fanadihadiana sy ny famotorana ataony enquête mixte momba ity raharaha ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miaina ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika amin'izao fotoana izao. Maro ny loza mety ateraky ny rotsakorana ary anisan'izany fiotsahan-tany eny amin'ny faritra avo indrindra. Ny fiakaran'ny rano eny amin'ireo faritra iva mila maino ny tsirairay manoloana izany fanadina. Miteraka ahiahy ho an'ireo mponina amin'ny faritra iva ny vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao. Araka ny fanadihadiana natao teny nivony ampipahany efatra eto, mbola tsy misy atahorana ny fiakaran'ny rano amin'izao fotoana izao. Manoloana ny loza iahina hitranga, efa nisy ny fandraisana ndraikitra izy ireo ary mbola mitohy izany indrindrandrindra amin'izao ankatoky ny fahavaratra izao. Hitan'ny zavatra ndraiky hitantsika aloha zany dia hitan'ny faritra Antananarivo dia arakaraka ny abetsahan'ny orana no hiakaran'ny rano fa zao izany zao dia tsy niakatra loatra fa raha ohatritsika zao maka référence ohatra hoe Anosizato raha ohatra hoe any amin'ny 3 mètres rano vao azo lasaina hoe misy loza manambana zao nge vao 0,29 zany hoe 29 cm zany dikan'izany raha rano ndresanao tsy mbola azo lasaina hoe misy atahorana ny rano amin'izao fotoana izao.
Araky ny fanazavana azy tamin'ireo mponina mipetraka any amin'ny faritra iva, efa nisy ny fiakaran'ny rano, vokatry ny fahabetsan'ny rotsak'orona efa nisy tatoato izay. Mbola tsy misy anefa ny loza mitranga hoy izy ireo. Betsaka ny rotsakorana zany a, fa ny rano efa miakatra, fa mbola tsy misy ny trabony fa efa miakatra kely ihany izy zao. Maherihery ihany le orana efa mirotsaka le orana fa maherihery ihany, nefa mbola tsisy fiantraikany aminay mponina ety Manodidina. Misy foana isan-taona fiakaram-bany. Zao izy zao voamoka vao avy indray andro dia miakatra ny rano satria ilay efa tsisy lalan-drano. Eto ihany izay tsy miala eto izay rehefa miakatra ny rano satria ny tanàna tsy azo ilosa. Raha tsy ivona, nitranga ny fiakaran'ny rano tamin'ny taona 2014, nidina izany raha oharina amin'ny vanim-potoam-pahavaratra izay diavintsika izao. Miantso ny tompony raiky mpanjakana ambony araka izany ireo mponina amin'ny faritra iva mba hidina ifotony, hijery ny zava-misy eny mba hiomanana sy hosoroana ny loza. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia mifaranana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny fampiofanana CC-foot bola kitra ho an'ny olona jamba. Nahafinaritra na dia somary sarotraritra aza ny fiofanana hoy ireo mpandray anjarika eto Andratsilava. Fiofanana dingana faharoa niarahana tamin'ireo teknisianina malagasy sy ireo avy any La Réunion eo amin'ny taranja CC-foot ity ny farana androany ity. Nahafinaritra na dia somary sarotsarotra aza ny fiofanana hoy ireo mpandray anjara. Le izy aloha zany nahafinaritra, jerevana le izy somary sarotsarotra teo amin'ny travaillana pasy, teo amin'ny travaillana taka, dia niezaka koa zany zay miatrika karazana hoe ahoana rehefa penalty mbola somary sarotsarotra le izy satria be dia be zany ataontsika hoe ny 250 ny ankizy tena tsy mahita, mbola tsy nahita zay mbola indray fa tamin'ny farany moa ngamba ny raha tsika nahita teo fa ataontsika hoe mba efa misy hoentina ihany le malagasy amin'le CC-foot fa ny irina moa zany dia ho an'izay maheno dia atsoina mba hanampy an'le manana fahasemanana ara-pahitana amin'ny resaka fanatanjahantena ohatr'izao zany. Ambony ny tanjona ho an'ireto nandray fiofanana amin'ity taranja ity. Tanjona ao anatin'le izy zany manana tanjona lavitra ezaka ihany, ohatra hoe mba afaka mandray anjara amin'ireny kanina ireny satria ny kanina CC-foot koa efa misy, dia hoe ohatra hoe mba afaka handray anjara amin'ny championnat any andafy any zany any Europe any, fa ny tena manakaiky aloha zany zao dia hoe ahoana ny ahatonga azy hiparitaka era Madagasikara dia mba hisina championnat de Madagasikara aloha na hisina championnat eo amin'ny ligue, nefa zany tsy manakana antsika tsy eritreritra sady andeo any amin'ny kanina amin'ny titantena. Amin'ny mahafamaranana ny fiofanana azy, nisy ny fizarana mari-pakasitrahana ho an'ireo mpandray anjara rehetra. Ny CC-foot izay lalao vaovao ho an'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Raha ny fahavitriana misy ankehitriny, mety ho lasa lavitra ireto atleta malagasy ireto, hoy ny mpampiofana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia manoloana ny olana fifindramonana antsokosoko ao États-Unis mitaky ny ametrahana ny barrage en acier manelanelana ny sisy tany izay mampisaraka ny Meksika sy États-Unis. Ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump nandritra ny fanambarana ampahibe maso ho an'ny vahoaka Amerikanina omaly fanadina. Manoloana ny olana fifindramonana antsokosoko manelanelana ny sisy tany mampisaraka ny États-Unis sy Meksika. Voiza filoham-pirenena Amerikanina ho crise humanitaire mitaky ny ametrahana rindrimbina ny barrage en acier, ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump notsipihany nandritra ity fanambarana ampahibe maso ho an'ny vahoaka Amerikanina naharitra 7 minitra atao amin'ny bureau ovale ity, fa rindrimby ara-baki-teny no atao ary mitentina 5.7 lavitrisa dolara ny tetibidiny fototra-vitrasa. Tsy niandry ela namaly izay fanambarana ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump izay mivantana tamin'ny ano amanjery ny antoko demokrata nomelohan'ny filohan'ny chambre des représentants Nancy Pelosi ho fanaovana fahirany ny vahoaka Amerikanina ny fanapahan-kevitra izay tsy mikendry afa-tsy ny fahazona ny famatsim-bola anaovana ny rindrimby fotsiny ihany. Namafisany fa tokony hisokatra amin'ireo firenena manodidina États-Unis notsipihan'ny filoham-pirenena Amerikanina ankilany fa narivon'ny Amerikanina namony ainy mivantana na ankolaka vokatra izay goragora eo amin'ny fiarovana ny sisy tany izay ary tombo zany raha tsy misy ny fandraisana fepetraingana. Foto-kevitra nentiny ny arovana ny fototra-vitrasa fananganana rindrimby ihany koa ny fitombon'ny trafikana zava-mahadomelona avy amin'ny Meksika miazo any États-Unis. Teza indray na manao vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soavamanitra dia velomy fodalta.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Lasso. XXL. nanolotra ho anao teo ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny fampalalam-baovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.